Alleluia. Ndao tsika hivavaka hatrany eo anatren'Andriamanitra hisaotra azy ny amin'ny fahasoavany. Ataovy tena renao anaty le izy, izay le hoe tsy fombafomba fa maneho ny ao anatin'ny fo amin'ny fomba tsotra eo anatrehan'Andriamanitra. Sokafo ny fonao dia teneniny Tompo hoe Jesosy eo androany maraina tonga eto indray ianao ny tadiaviko, ianao ny iriko, ianao ny tiako hita, ianao ny tiako re. Tompo misaotra anao ny amin'ireo teny be dia be izay omenao ahy isan'andro isan'andro. Reko zany ary natao iainako sy hijoroako tokoa. Ampio fanamasina amin'ny fisokafana amin'ny alalan'ny teny fahamarinana. Iaina sy fandray amin'izay fanambarana mivantana avy aminao. Ho fantsinao pelantananao Tompo izay ampiasainao fa ny zavatra azoko antoka dia izao le teny avy eny am-bavanao raisiko zany androany. Mino fa ainao ahy zany fahasalamana ho an'ny nofoko rehetra zany lalana ho amin'ny fiainako zany fisokafana ho an'ny hoaviko zany momba ray manontolo satria ianao no alfa sy omegako. Makasitraka Tompo androany mitenena indray amin'ny anaran'i Jesosy. Mieno anao zay Andriamanitra, makasitraka Tompo. Amen dia amen. Ataontsika ity tanana mafy an'Andriamanitra, ataontsika mifotsika manontolo mahaza ho toerana tompoko. Amen. Alleluia. Tsara Jesosy. Androany dia resaka manokana mikasika momba ny hoe resaka tsika homaly mikasika mahakasika ny fisian'ny fanan'Andriamanitra sy ny fiainana mandrakizay ao anatsika. Ny apôstôly Paoly ny teny hoe mediny tsara ny finoana ozy izy dia azono ny fiainana mandrakizay. Azono izy ny fiainana mandrakizay zany hoe isika mila miazona n'io fiainana io fa io fanomezana avy amin'Andriamanitra. Efa nomeny Tompo toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny zanany latokana mba tsy ho very tsy rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Ny finoantsika an' Jesosy ny fototra ahafahantsika mifandray amin'ny fiainan'Andriamanitra. Zany hoe izay manana ny zanaka ozy izy omaly manana ny fiainana ao aminy, ary izay tsy manana ny zanaka dia tsy manana fiainana ao aminy. Ianao zany rehefa nandray an' Jesosy dia manana fiainana aiza ianao ao anatinao. Ianao zany tonga eto rehefa nandray an' Jesosy dia manana fiainana ianao ao anaty. Omaly résumé kely io fiainana io ao anatintsika tsy hoe niaisotra akory fa ny hoe azonona mifankahita amin'le fiainana. Rehefa ao le fiainana dia natao hifankahita amin'le fiainana ianao. Fa ny fisian'le fiainana nefa tsy mifankahita aminy ianao dia mitovy amin'ny tsy misy ihany, satria sady tsy miasa le fiainana fa mitoetra fotsiny, satria tsy nomentsika izay zavatra takino io fiainana io ahafahany miasa ao anatsika. Io fiainana io dia mahavita manao zavatra mihoatra noho izay azontsika angatahana na heverina. Ninona zany matapidalaka lehanao, ninona zavatra mitrango amin'ny fiainanao dia afaka nihoatra lavitra noho izay le zavatra ao anatinao. Io fiainana io le atao hoe hery ny fiainana ho avy, zany hoe fiainan-danitra satariny eto ambonin'ny tany. Zay no mahatonga antsika nisy fotoana ohatrany hoe rehefa ampiasain'ny fahasoavan'Andriamanitra avy amin'ny fisian'io fiainana io ao anatsika dia mila mahay manetry tenitsika, satria mila fantatrao fa tsy avy aminao le izy fa avy amin'Andriamanitra. Ary zay no mahatonga ny hoe men'Andriamanitra tsika fanomezana atao hoe fahasoavana. Ary zay fanomezam-pahasoavana zay no mampijoro antsika tsy haino ohatry ny olona tsotra, tsy haino ohatry ny olona tsotra fa mandeha tahaka an'Andriamanitra, manao zavatra tiany ampanovina antsika. Zany tsy midika akory hoe Andriamanitra tsika, satria raha vao manomboka mahita ny tenantsika ho Andriamanitra tsika, voalohany lazaiko tamin'ny Zoma, averikely résumé kely fotsiny tamin'ny Zoma ny resaka mikasika momba ny hoe tsy Andriamanitra tsika, satria raha Andriamanitra, ny Andriamanitra Andriamanitra masina, noho zany Andriamanitra tsy angavy mihitsy hoe aoko ho masina ianareo. Tanareo misy karaktera zany tsy hitovizantsika amin'Andriamanitra. Dikan'izay aoko masina tahaka ny famasina, aoko masina ianareo tahaka aho izy Andriamanitra, ohatra hoe tahaka n'Andriamanitra masina. Dikan'izay ianao zany tsy masina eo amin'ny nofinao, tsy Andriamanitra ianao zany, fa ianao no men'Andriamanitra ny heriny, ny men'Andriamanitra ny fanahany ho mpanampy ianao ahafahanao miaina amin'ny fahatanteran'Andriamanitra, ahafahanao misitraka ny fahamasinan'Andriamanitra amin'ny fanamasinana ianao, fanamarinana ianao, iainanao amin'ny fiainam-pahamasinana sy iainanao amin'ny fiaina pahamarinana. Amen sa tsy amen? Hitanareo rehefa feno Andriamanitra ny olona, zay amin'izay le izy rehefa feno Andriamanitra tsika dia lasa feno fitiavana. Ny fitiavana tsy voatery hoe anao zay mahafinaritra ny olona, fa ny fitiavana dia maneho zay ankasitrahan'Andriamanitra. Ny fitiavana mety ho entitra be anao,
ohatran' Jesosy miteny hoe vetivety eo Petera, ozy izy pastor Njiva teo, vetivety eo Petera. Ay, ny fanan'Andriamanitra, bravo, tsisy ohatranao. Tampotampoka eo, mivoaka ianao ry Satana. Tena vexant, tena nefa ny fomba Petera mieritreritra Petera hoe tiany Jesosy. Dia hoe tsy tiany ho faty Jesosy. Nefa Jesosy tonga dia nasika be tamin'ny Petera, zavatra tsy tokony hitako mihitsy izay mampiakatra amin'izany. Gaga ianao, hitanao fa mitsika. Rehefa hoentin'ny fanahy ianao, dia na ianao raha tsy mahatsapa hoe ianao zany miteny zany. Dia iny ilay lazain'i Jesosy, tandremo, sao tratry ny fanahy, ny fanamarina tena. Raha vao misy zavatra tsy niteny ekeo le izy, fa mahatonga le délivrance tsy efficace eo amin'ny fiainan'olona anankiray, dia satria toerin'le olona le teny fahamarinana, dia tsy manapaka ao anatin'le olona le fanahy anafaka azy, hiala eo amin'le toetra mangeja azy tokony antsian'Andriamanitra azy. Ao vetsika, ka misy fotoana ny teny indray mandratra, in'le maratra iny tsy ianao, fa le nofo teazona anao eo amin'le toerana atonga anao tsy ho délivrer na tsy ahafahan'Andriamanitra miasa, fa iaina amin'le fiainana mahazatra tiany devoly isosotenanao sy karakarananao mandrapatonga anao tsy ho any amin'izay tokony isy anao mandrakizay. Fa mino androany maraina fa tsy eto izay olon'izay, fa zao fotsiny tenenina fotsiny le izy. Halleloja, mba ahafahan'Andriamanitra miasa ao anatin'ny tsirairay avy. Ndao tsika teatarina mafy be ho an'Andriamanitra ny amin'izany. Mahafantatsika ve fa ao anatin'ny fihazakazahana dia misy tsipika manokana ho anao. Dia raha voatra anao ka manitsaka ny hafa dia disqualifié. Fa ianao rehefa mihazakazaka dia mila mijery tsara, fa ozy izy ny apôstôly Paoly zao boky ny Hébreo hoe misy loka napetraka eo anoloantsika. Ianao zany manana loka manokana ho anao. Matetika ampiazakazaka loka ray ihany. Loka ray ihany dia izay tonga voalohany, mahazo médaille, mahazo loka. Fa ao amin'i Jesosy tsisy tokony hifaninananao amin'ny hafa. Fa le loka omenanao manokana dia ho anao tsy hitambaranao amin'ny hafa. Ary zany isorako amin'Andriamanitra fa raha mpanao foty zany ny ekipan'i Jesosy, Jesus team samy manana baolina ray avy, zany tsy ny ray iny daholo ny ampahina izy rehetrarehetra, fa samy lamina amin'izay toerana misy azy. Andao tsika teatarana mafy. Alléluia. Raha tsika ny Hébreo toko 2:12 ka hatramin'ny 2:2. Hébreo toko 2:12 ka hatramin'ny 2:2. Koa amin'izany satria misy vavolombelona maro be toy izany manodidina antsika toy ny rahona, dia aoka isika koa hanaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mba miota izay malaky mahazo antsika, ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fihazakazana filokanana napetraka eo anoloantsika izao. 2:2 mijery an' Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy, izay maharitra ny azo fijaliana fa tsy nitandroenatra mba azahoany fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa nipetraka eo amin'ny ankavanany seza fiandrianany iray any amin'ny avo izy. Raha dika zany izay teny zay mihitsy dika seza fiandrianan'Andriamanitra izy, fa hoe seza fiandrianany iray any amin'ny avo izy. Amen. Mila fantatsika izao eo amin'ny fiainana dia misy ny fihazakazahana, ary io fihazakazahana io natao manokanao anao tsy hitambaranao amin'ny hafa. Ao amin'ny fihazakazahana io za tsy afaka ny andresy ny fihazakazahanao zany, eo tsy eo amin'ny toeranao hoe andresy amin'ny fihazakazahanao, ary tsy afaka ny andresy ihany koa eo amin'ny fihazakazahako ianao. Ny toeram-panompona sy ny zavatra omen'Andriamanitra anao ahafahanao manatanteraka sy zavatra andrasan'Andriamanitra aminao dia manokana. Tsy ho vitan'ny olona anankiray daholo ny anatanteraka ny zavatra rehetra. Eritreretiny hoe sady toriteny azy zany zao ny namboatra vidéo kely no ananiny dia avy eo indray ataoko ny chorale tampoka dia anana. Fa ngamba le tena somary mampimekely ihany tsika eto. Fa ny zavatra rehetra dia zarazaraina eo amin'izay toeram-panompoana misy ny tsirairay avy. Ary tsy zavatra anankiray amindreo zavatra mpanovon'Andriamanitra anatin'ny fihazakazahana ny azotsika maivanina. Ary io ny mahatsara ny fifanajana eo amin'izay toeram-panendren'Andriamanitra ny tsirairay avy. Ianao dia manandanja sy manana ny toerana misy anao manokana eo amin'izay fomba ampiasan'Andriamanitra anao sy eo amin'izay toeram-panendren'Andriamanitra anao. Ao ve tsika? Ny ataontsika mba hahafahantsika misitraka ny fahafanganam-pandeha tsara eo am-piazakazahana. Ny fahafanganam-pandeha dia sokajiana
ho toy ny fahafahanao mandeha tsy misy vesatra. Zay no mahatonga ny apôstôly Paoly milaza ambokiny Hebreo 2:1 nametraka izy hoe eny am-pihazakazahana izy dia aoka aloha misy zavatra tsy maintsy miaisotra aloha vao afaka andeha ianao. Raha mavesatra be anao ohatra hoe misy kiraro mavesatra be mihitsy ny anaovanao, misy via efa ho telokonao ny lanjan'ny kiraro ray dia tsy afaka andeha lavitra ianao. Dia ozy izy dia apôstôly Paoly hoe satria misy vavolombelona marobe toy izany manodidina antsika, ozy izy betsaka zany no mijery anao hoe mety ny ataonao mijery taratra anao ao anatin'ny fihazakazahanao io misy. Fenao no nampianarina tsy herikerika fa hibanjina ny pistanao manokana sy andeha hijery eo anoloana foana fa tsy herikerika. Dia ozy izy ny antoka ngeza be ampandehanao angana sapetiny fihazakazahanao dia esory zay rehetra mitambesatra. Misy zavatra mitambesatra rehetra. Any andreo zavatra mitambesatra io dia misarika atsika hidina fa tsy mampiandrandra atsika hijery sy hibanjina le loka napetraka eo anoloantsika. Be dia be ny zavatra mitambesatra. Inona moa mahatonga atsika mitambesatra? Raha dika mahatonga atsika miaina ao anatin'izany atao hoe fitambesarany ziogo zany na vesatra zany dia matetika ny fandraisantsika zay tokony ho anjara sy andraikitr'Andriamanitra ny fiainantsika. Io mitambesatra io mahatonga anao anan'le toetra ra-panata hoe fanahiana, tahotra. Ile hoe mitambesatra. Dia ozy izy mba ny ota malaky mahazo. Inona le ota malaky mahazo? Fahazaran-dratsy. Fahazaran-dratsy. Misy zavatra tokony esorina zany io. Ary eo sika hiazakazaka amin'ny faharetana. Zany hoe miaina ao anatin'ny faharetana tsara miaraka amin'Andriamanitra. Zany hoe olona manana fahalalana an'Andriamanitra, mahafantatra tsara ny zavatra tokony ataony mba tonga tsy ho disqualifie. Olona efa niomana mialohan'ny fotoana hiazakazahana, anomana ny sainy sy ny fomam-panahiny ho mpandresy amin'ny adiny. Amen. Mba miota mora mahazo, malaky mahazo fahazaran-dratsy. Mila mihazakazaka tsika amin'ny faharetana satria misy loka napetrak'Andriamanitra eo anoloantsika. Zay no mahatonga ny Baiboly milaza hoe velomo ny vision. Sorato izy ny fahitana bokin'ny Habakoka mba ho azo ny mpiazakazaka ho vakiana azy. Ao fa na dohatry mitarehidretra azy izy andrasy ihany fa tsy maintsy ho avy izy, ho avy tokoa izy ka tsy hijanona fa zao aza velo voafafa ozy izy io vision io mandra-panatateran'Andriamanitra azy. Alleluia. Ny amin'ny Hebreo 2:12 tena misarika tsara mihitsy eto ny teny manao hoe mijery sy mifantoka amin'i Jesosy miaraka amin'ny toe-po manao zay mahafinaritra azy. Ny hoe mibanjina an' Jesosy dia miomana miaraka amin'ny toe-po tsotra, miaina sy manatanteraka zay mahafinaritra n'Andriamanitra. Ahoana ary io toe-po mibanjina an' Jesosy io toe-po le mangetahita fahalalana azy bebe kokoa. Io le toe-po manompo azy sy velona ho azy. Ohatry ny apôstôly Paoly miteny hoe tsy za tsony velona fa Kristy no velona ato anatiko. Zany hoe matsapy ianao ny fahaveloman'Andriamanitra mahazo aina ao anatinao eo am-pihazakazahana. Alleluia. Zany rehetrarehetra zany le angatan'Andriamanitra antsika sy lalana tian'Andriamanitra iainantsika eo am-panomponana azy. Ny etahitantsika dia anome voninahitra azy. Ianao zany eo am-pihazakazahana rehefa manan'izay toe-po zay eo mangetahetany anome voninahitran'Andriamanitra foana. Mijery an' Jesosy, ny dikan'izay mifaly eo am-panompona, manokatra ny vision anao sy ny fahitanao hifanaraka amin'ny zavatra lazain'Andriamanitra. Zany hoe mazoto mandiny tena mampitasy mitaratra anao ao amin'ny teny isan'andro. Zay ny antony sekoly. Tsika zany tsy mampianatra fotsiny hoe ianao dia azon'Andriamanitra taony mikarakara ny fiainanao. Ny atsiripianao zany zavatra efa fatatsika zany. Tsy tokony isy fanahina tafiditra ao anatsika ny amin'ny fatokiana fa Andriamanitra miaraka amintsika satria izy nilaza fomba tsika mandrakariva mba raha-pahatonga ny fataperana zao tontolo zao. Fa manina Andriamanitra nanome teny mpapana tenam-pombana antsika. Ao Matthieu 20:20. Ny antony dia tsotra, misy zavatra fantatr'Andriamanitra fa tsy vitanao fa ilanao azy. Ary zay zavatra tsy vitanao fa ilanao azy zay mahatonga azy manome ny fanahiny ao anatinao. Fa zao mitovy amin'ny olona tsy manana fanahy masina ihany ny olona tsy tonga saina amin'ny fisian'io fanahy masina io ao aminy.
Zany ny antony mahatonga antsika mampifanaraka ny fiainantsika amin'izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra sy ny fahamarinana rehetra voarakitra ao mba hahatonga antsika hifankahita amin'ny fanomezan'Andriamanitra sarobidy ao anatintsika. Matoa Andriamanitra ny teny ho nomeko mpanampy ianao, ary le mpanampy omen'Andriamanitra anao tsy hoe anjely fa ny fanahany ao anatinao. Amin'ny alalan'ny fotsika an' Jesosy, amin'ny alalan'ny fanantsika an' Jesosy, ndikan'izay Jesosy te hiteny ny asa ataoko no ataonao koa. Ary ny programan'Andriamanitra dia ny fahafahantsika misitraka ny fahaiza manao n'Andriamanitra mihoatra noho izay efa vitany azy. Ary anao asa lehibe noho izany azy izy. Satria izaho makany amin'ray. Jesosy zany raha nakany amin'ray dia namela ny fahaiza manaony mihoatra ao anatinao noho izay efa natombony teto ambonin'ny tany. Zany mahatonga an' Jesosy zany mahatonga ny tompo te hanaitra antsika tsy amin'ny alalan'ny asa sy ny fampiasan'Andriamanitra antsika no ahatonga antsika ilaza fa miavaka eto ambonin'ny tany. Amin'Andriamanitra tsy ny fampiasany sy ny fomba fiasany no maneho ny fahalebiazany fa ny ao amin'ny toetrany. Ndony rehefa raha eto zao Jesosy mampianatra eto dia tsy mampianatra izy anao fahagagana hoe ohatran'izao tsy seminaire zany tokony hoe ohatr'izao ny fomba fanaovana fahagagana, satria Jesosy tsy nanao an'izany. Tsy mampianatra ny fomba fanaovana fahagagana, tsy mampianatra ny fomba hoe ahafahanao hositrana, ohatrany hoe mampianatra momba fanasitranana. Ny fampianarana tsy fanasitranana tsy fahagagana fa zavatra sain'Andriamanitra toriana fanjakan'Andriamanitra. Ny anaran' Jesosy, ny rahan' Jesosy, zay zany le hoe zay zavatra tokony ampianarina ampianaro, fa zay zavatra tokony atao aorinan'ny fampianarana ataovy. Rehetra Jesosy dia zao nataony makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mahavesatra etana fa zany no menareo fitsarana. Menara amiko dia inona kay ny raha ianarana amiko? Izy no tena menara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po. Toetra le raha ianarana aminy toetra ny toe-panahin' Jesosy mianarantsika aminy. Izy misy no tena menara amiko izy izy fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po. Zay no mahatonga ny sekolitsika satria eto le mpampianatra ny tena hoe menara amiko dia zay nitoriako aminareo ny toetra n'Andriamanitra ianarana fa aza mianatra ny ataon'Andriamanitra fotsiny. Ny sekre zany mpahombiazana ao anatin'ny examen anankiray dia ny fijoroan'ny olona anankiray manaiky ampiatra ny sekoly izay voaraina. Ny sekoly ho vokatry ny fanahy ny ahatonga anao aseho ho vavolombelony. Zay le fahafenona zany, le fahafenona ho fanahy zany tsy hoe kory anao mihitsy be fa tonga dia feno be dia misy hery. Eo ianao zany satria feno hery ony. Fa le tao amin'ny efitra ambony tonga dia lelanafy tsirairay avy isaky ny mpianatra. Misy lelanafy nitarenafy teny an-tampon-dohany dia voany teny amin'ny teny tsy fantatra amin'izay zareo ny teny amin'ny teny-pirenena maro samihafa dia nianaka sy feno ny voninahitr'Andriamanitra le toerana satria no fenona izy. Ka le hoe ho fenona ny fanahy dia ho fenona koa midika ho fenona ny toetra n'Andriamanitra. Satria Jesosy menara amiko Mateo 5:20 makanesa ty amiko makeo amin'i Jesosy ianao dia omeny fitsarana. Zavatra omen'Andriamanitra anao fiadana. Andriamanitra zany hoe tsy manan-javatra koatra ny vokatry ny fanahy omena. Makanesa ty amiko omeko fitsarana. Io tsy miteny hoe ianareo miasa fatratra sy mavesatra etana le vesatra tiana hoe sorena eny am-phihazakazahany anie azontsika raisiny eo amin'ny fanatonana an' Jesosy ny dikany. Ny fanatonanao an' Jesosy dia midika fanomezanao an' Jesosy zay vesatra tsy mampahazo aina anao eo am-phihazakazahany. Allô? Dia hozy Jesosy hosoloko le izy dia hosoloko inona vokatry ny fanahy atao hoe fitsarana. Zany menareo inona fitsarana. Fiadanana ny dikany fitsarana. Ao menara amiko indray hozy izy hianatra aminy inona le ianarana aminy fa malemy fanahy sady tsy miavona am-po. Zany hoe tarafo amin'izay zavatra rehetra ampianariko anao ny fahafahanao misitraka ny toetrako malemy fanahy tsy miavona am-po.
ka misy mpianatry ny tompo be dehibe tsa de efa afaka tamin'ny tsy miavona po tsy orgueilleuse be tsy pitendry orgadôly zany e fa mba misy koa piano nandray an' jesosy ianao raha vao zay toetra zay mipita ao anatinao misy tony ianao a ampianaron'ny tompo de tarafina ohatra zao izy mitaratra anao fa ianao mila mitaratra azy ny kely tsy maintsy mitaratra ny lehibe marina za tsy marina jesosy ny ambony indrindra natao hitodika hitaratra azy daholo ny mpianany de ozy izy mianara amiko malefana sady tsy miavona po toetratsika tena toetratsika rehetrrehetra atao amin'ny sekoly misy io ao atokantrano ianao a malemy fanahy sady tsy miavona ampo nso matotanareo alleloia datsika teatarana mafeo an'andriamanitra amen alleloia zao ny olana eo mpiazakazahana sy eo mpanompotsika an'andriamanitra ny olantsika de zao a ny fotsika de mirona makany am'izay hitany masotsika sy ny zavatra mitrangy ety ivelany foana ary zay ny antony mahatonga atsika tafasaraka amin'ny vision an'andriamanitra lasa tsy miariary le fahitana le vision mipetraka andriamanitra eo anoloanao am'le tanjo pisinao mihitsiny arak'le nitoritsika nanomboka tamin'ny zomasy ny sabotsy lasa teo ary ny olana mipetraka ane de zao e rehefitsika ny voavily mifantoka arak'izay lazay ny olona momba atsika de zay ny antony mahatonga atsika manadino zay lazain'andriamanitra tamintsika ho fahamarinana ianao raha vo mihaino olona de tsy afaka manana sofina roa ianao hihaino olona anakiroa anaty fotoana anankiray tsy maintsy homenao ny anankiray aloha ny fifatoanao de ny anankiray voafafa zay ny mahatonga atsika tsy maintsy fenon'andriamanitra mba hahafahatsika miaino an'andriamanitra ny olona tsy feno andriamanitra tsy manana sofina miaino an'andriamanitra ohatrany Saoly tapatabain'ny olona izy io koa ve de vitan'ny Israely io koa ve de zao de sady nogan'ny olona neso'ny olona ny fompanjakany fa rehefa avy niona tamin'ny Samoely izy feno andriamanitra de tonga toy ny narenina ny sofiny tsy nandrezy efandrabian'ny olona mahatonga anao mora tezitra mora rangitra tafiditra daholo ny feona voalavo maneno ry ambany ary sasaka ary amin'ny sisiny ary ny alika vovoatsy ambadikatsy de efa tonga de tsy maintsy renao ary miteraka tahotra ao anatinao ny antony reny mbola tsy tena feno andriamanitra ianao ny olona feno fanan'andriamanitra ny feno andriamanitra de marenina amin'ny fotoana tsy tokony enona feo hafa ary matsilo amin'ny fotoana tokony enona an'andriamanitra ao tsika ny olona anankiray mihaino olona loatra na de efa zanak'andriamanitra aza na de olona farak'izay mahery azy de mahatonga familin-dalana anao tsy ho tafatoetra ao amin'ny sitrapon'andriamanitra io tsy misy sokaja fa ohatra napetraka andriamanitra eo ato anaty baiboly de hitondra atsika eo anatin'ny fotoana foy a alleloia ijery kely ny révélation any Elia mpaminany atsangany an-tanareo raha mba voavalinareo ty fanontaniany ity Elia de tena nafanafoan'andriamanitra ary niavaka tamin'ny olona rehetra atsangany tanao hoe marina zay sa diso teneny hoe marina aza matahotra e marina Elia de olona tena nahita tombony tamin'ny fanotronan'andriamanitra ny ohatra no mpaminany rehetra raha marina zany de atovy amen hoe mba hoenoko amen fa Elia nahery be Elia nahita afo ny latsaka avy tany an-danitra Elia nentiny kalesy ny afo tany niakatra hita maso hoe tena iny izy lasa iny fa zao Elia tetony natsapana maha olombelona azy menasy keliny Jezebela menasy kelina vehivavy mahavarina menasina vehivavy anankiray na tonga azo nitsoka tenareo mihaino feon'olona fihazakazahany Elia ny resantsika eto fihazakazahany Elia ny resantsika eto ndony atsika hiditra lalindalina kokoa halleloia nanjary nanao programme izy a tsy fantatr'andriamanitra misy programme tsy fantatr'andriamanitra teo amen halleloia misy programme tsy fantatr'andriamanitra avy reny misy programme tsy fantatr'andriamanitra
nefa hatramin'izay fantatra Andriamanitra daholo ny programany. Tamin'izy leniery tao amin'ny renirano-kerita Andriamanitra mihitsy miteny hoe mihere kely, tsy hoe faible Andriamanitra fa te hampianatra azy Andriamanitra. Ao anaty fierena mampianatra anao Andriamanitra. Rehefa Andriamanitra maneriky hoe ndana mihery kely, tsy hoe kory matahotra ny fahefany ny Israely izy. Tsy zay, tsy matahotra ny fahefany Israely izy. Tsy ny firenen'ny Israely no atahorany. Fa ny problema tsy ny firenen'ny Israely fa Elia ho ampianarina mihitsy any amorony renirano-kerita. Tonga izy any amorony renirano-kerita. Ino io renirano-kerita io? Toerana maina. Efa manomboka tsy de intsony fa renirano-kerita efa manomboka ho faty le izy fa tsy mandeha intsony. Nangady la mandra-pahalasa ny mosary izy. Tany nandraisan'ny lesona hoe mpamatsy amin'ny fomba mahagaga Andriamanitra. Halleluja. Zao fipetraka le izy. Nanao programa Andriamanitra. Nanomboka nampahafantatra ny Elizy. Nampahafantatra ny Elizy ny akanton'ny ny fahaiza-manaon'Andriamanitra sy ny famatsiny any Elia rehefa manaiky andeha amin'ny volonté ny Elia. Rehefa Andriamanitra miteny ny amoron-drano-kerita mamatsy anao any Andriamanitra. Na mosary azy anandro mahita goaika izy andrahana anao any, amatsy anao ao. Dikan'izay Elia tsisy olo tsy ny Israely ray manontolo nanenjika azy. Zany hoe mety napetraka teny amin'ny rindrina hoe zay mahita ny Elia dia mahazo ny kalesiny aba. Asa nazy nareo tiako tenenina. Dikan'izay mitady ny Elia ohatra mizahaona ny zazakely satria mba tianana ny anjara koa amin'izay mety vidin'ny fampahitana an'izany olona atao hoe enjehan'ny fanjakana zany satria mahazo tomba midy ngeza be zay mahita azy. Dia lasa izy niafina nahita an'izay. Fa teto mpanjaka voalohany toko fa 720 programa tsy fantatra Andriamanitra satria Andriamanitra tsy naniraka azy tany. Naona ho jerentsika kely vetivety. Inona ny zavatra maharatsy amin'ilay fihazakazahana sy fiherikerena aloha. Mpanjaka voalohany toko fa 720 voalohany dia nilazainy Ahaba tamin'ny Jezebela zay rehetra nataony Elia dia namonono ny mpaminany rehetra tamin'ny sabatra. Ary Jezebela naniraka olona tany amin'ny Elia nanao hoe ataon'ireo Andriamanitra amiko anie izany eny mihoatra noho izany azy raha tsy ataoko toy ny ain'ny anankiray amin'ireny ny ainao raha maraina toy izao mianasy io ary raha nahita izany izy dia niainga ka lasa nandeha namonjy ny aina. Tsy nametraka an'ilay famonjena tsony momba azy sy ny fiaina momba azy teo am-pelatan'Andriamanitra fa izy amin'izay ny hamonjy ny aina. Miaino jereo tsara ny akaiky rehetra miaino tsara ianao e. Amen. Lasa izy namonjy ny aina. Lasa nandeha hamonjy ny aina dia nakany Bersheba zay any Joda ary ny zatovy najany teo. Fa izy kosa nandeha lalan'ny ray andro any anefitra ary tonga ka nipetraka teo ambanin'ny anjavidy. Dia io mo hitantsika tsara fa nisy anjely amin'izay tonga teo nanome sakafo anazy ho any Elia mbola hitan'Andriamanitra ihany zany hoe reraka mpanompony. Dia misy famatsiana avy any ambony na any amin'ny lalina zay tsy nahitan'Andriamanitra azy azy. Azonareo fipetraka ilay izy satria manana fo an'Andriamanitra izy. Notrodona ihany izy na izany azy. Vita ilay izy tonga teo amin'ny 9 amin'izay. Rehefa avy ny fo izy ka avy ny sotro amin'izay niaraka tamin'ilay tanjaka azony 70 alina dia ho any amin'ny tendrombohitra rebana ary niditra tao amin'ilay zo izy dia nitoetra teo ary rindro tonga tamin'ny Elia nyteny Jehova nanao hoe manao inona ty ianao ry Elia. Zany hoe Jehova efa niteny mialohan'ny fotoana isehoany teo amin'ny fiainan'ny Elia. Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra zany tonga mialohan'ny fotoana isehoan'Andriamanitra. Ndasa aloha zavaiko kely. Le tafiotra sy le afo mbola tsy niseho akory. Ndasa hoe dinitsika amin'izay manaraka tsara tsika. Andriamanitra tonga dia niteny manao inona ty ianao ry Elia. Fa manao Andriamanitra miteny hoe manao inona ty ianao. Ohatrany tsy programa nandrahako anao no nakanesanao aty fa volonté anao satria ianao ia ny ainao. Raha vao ianao mandray andraikitra ia ny ainao dia miala ny mason'Andriamanitra tsy mahita hoe ho aiza ny aleanao. Manaraka tsika andiny fafolo. Teo izy nafana dia nafana foko no fitiavako an' Jehova. Ndasa toko amin'ilay feon'ilay olona mafanafana fo reny mihitsiny. Nafana dia nafana amin'ny foko no ny amin'ny fitiavako an' Jehova Andriamanitra ny maro. Fa ny zanak'Israely na fony fanekenao ny altaranao ny ravany ny mpaminanao ny vonoany tamin'ny sabatra ary za dia za rery any sisa nefa mbola nitady afaty ny haiko koa izy. Zany hoe tekasika ny fon'Andriamanitra amalifaty eo amin'ny toerany ao anatina vavaka feno fanahina. Azo tsara manaraka tsara. Aro Jehova
mivoaka mitsangany eo ambony tendrombohitra eo anatreny Jehova. Zany hoe efa tonga le parole maninona tianao dia nanazava amin'izay izy. Toy izy Andriamanitra tsy maintsy miditra midingana ambonimbony kokoa tsika mba anatrika azy mihitsy vao anontany azy indray. Io zany le fanontaniana fanondroany. Indro andalo Jehova ka nisy rivotra be sady mahena makivaky ny tendrombohitra nanotorony aram-ba teo anoloan'i Jehova nefa Jehova tsy tao amin'ny rivotra. Ary manaraka ny rivotra ny horohorontany nefa Jehova tsy tao anaty horohorontany. Ary manarakaraka ny horohorontany nisy hafa nefa Jehova tsy tao anatin'ny hafa. Ary manarakaraka ny hafa nisy feo mitsoka malemy. Ary raha reny Elia zany dia nosarona ny kapoty ny tavany. Ary nivoaka izy ka nijanona teo ambavany zoy. Ary indro nisy feona ka ho aminy nanao hoe verina fanondroa indray le fanontaniana. Manao inona ty ianao ry Elia? Fanontaniana miverina indroa. Ianao rehefa miteny voalohany hoe manao inona ty dia efa voavaly dia toko mazava. Faninin'Andriamanitra tsy nirenesina le valiny satria mbola te halanen'Andriamanitra so tsy izay le valiny alohan'ny andraisan'Andriamanitra fa napahakevitra. Endriky ny famindrapo ao anatina fanontaniana hitarafana ny fandresen-dahatra ao anatin'ny olona manoloana ny zavatra ataony. Andriamanitra zany tsy maiky ny andray fanapahakevitra tsy tiany. Tsy te hanolo an'i Elia zany Andriamanitra. Tsy te hanolo an'i Elia Andriamanitra. Fa le valy tenin'i Elia tsy tian'Andriamanitra. Dia le valy teny tsy tian'Andriamanitra mbola navery ny fanondroa indray. Andrasony dia hoy izy nafanadina avy any amin'ny foko no fitiavako naveriny. Matondriamanitra efa namerina fanondroany ovay le izy fa tsy misy révélation anatin'izany zavatra teneninao zany. Tsy izay le andrasako. Ny andrasako aminao dia teny hoe tompo mifona aminao. Natahotra dia nitsoaka. Tsotra. Le tena marina tenenina. Zany nitsoaka fa menace anazy Jezebela dia tsy haiko nahazo ana fa ohatrany sapatitaka kely zany a. Dia nandray andraikitra mba hamonjy ny haiko nefa ny haiko apela tananao. Fona tompo ngamba honena Jehova. Honena izy. Fa teto mezaky manamary tena inona amin'izay ny fanamarina tena nataony. Manamary tena izy tamin'ny asan'Andriamanitra vitany. Manamary tena izy tsisy afa-tsy izy rery. Mandoka teny eo anatren'Andriamanitra. Manameloka ny hafa amin'izay tonga tena voaka daholo amin'izay le teny Andriamanitra saharery any sisy. Andraso vakiko mihitsy le vavaka no mba hitantsika. Sao dia manao vavaka ohatrany ty fa taim-bavaka fa tsy izy. Na Elia raha nanao azy. Nafanadina avy any amin'ny foko no fitiavako an Jehova Andriamanitra ny maro. Fa zanak'Israely fa nafono fanekeno. Inona ny idirany zany? Ny alitaranao ny ravany ary ny mpaminanao ny vonony tamin'ny sabatra ary za dia saharery sisa. Nefa mbola mitady afatiny haiko koa izy. Enin'Andriamanitra amin'izay. Confirmé zany matonga veriny indroa fa tsy teny ny lalany intsony le rangahy ty. Fo Jehova taminy mandeha verena amin'ny nalianao ho any amin'ny efitra Damaskosy. Ary ambiany ianao dia hosory Azaely ho mpanjakan'ny Siria. Jeho zanaky ny Misi dia hosory mpanjakan'ny Israely ary Elisa zanaky Safata avy any Abelameola dia hosory ho mpaminany andimby ianao. Mba hazonareo ve zany zavatra zany? Ndao manaraka tsara amin'izay tsika eo anatin'ny fihazakazahany. Fa maninona etianao rele? Zay fanapahakevitra raisinao ao anaty tahotra sy fanahina dia tsy misy fomban'Andriamanitra sady tsy hitan'Andriamanitra. Tsy fatany matozy ny teny hoe maninona ty. Jereo ny tenina valin'i Jehovah ny Elia hoe mandehana miverena ny amin'izay naleanao any anefitra Damaskosy. Premier point ngeza be. Point ngeza be. Premier point ngeza be. Tiako hiditra ao anatin'ny fonao dia zao misy lalana iverin'ny Elia fa fandrosoana tao anaty hazakazaka fa tsy misy an'Andriamanitra. Noho zany tsy azo toizina fa tsy maintsy averina any amin'izay lalana tian'Andriamanitra ahitana azy izy. Ohatran'ny Jona fa Elia fotsiny. Jona ny eritreritra fa an-Tarsisy misy fandrosoana fosy izy Andriamanitra ny Niniva no ny fanarahana. Noho zany raha ohatra ka misy lalana iverinao fa mety be fa tsy nisy ny fomban'Andriamanitra, tsisy ny fakasitran'Andriamanitra dia tsy maintsy miverina any amin'izay tian'Andriamanitra ihany. Mampahela fotoana. Ao io tsy Jona ihany na Elia fa niza niza. Mbola raha olo-monjena koa fa tsy zanaky ny fahaverezana. Tsy maintsy intervenir Andriamanitra mamerina anao any amin'izay lalana tiany hitondrananao sy toerana tiany hitananao. Faharoa ny hitako
ny fiverenan-dalana satria Andriamanitra namerina azy dia mahatonga an'Andriamanitra isaina fanoloana ny olona mpiverin-dalana matetika satria rehefa miverin-dalana ny olona dia manao vavaka feno fitarainana. Io zany le endriky ny fiverenan-dalana, vavaka feno fitarainana, fiapangana tsy marina ny hafa. Satria Andriamanitra miteny izy milaza hoe za rery dia za rery nefa Andriamanitra mbola mahita 7 lahy. Azonao ve fipetraka ilay izy? Mbola tsy nandohalika tamin'ny bala izy nandekoaka taminy. Ianao miteny hoe ianao reo za mahita 7 lahy. Lasa mijoro Andriamanitra mampiasa ny masony zay tsy mitovy amin'ny masony Elia. Fa nantsiny an'le mpaminany zay nomeny masony mba hitany tsy fahita. Fa zao ny zavatra mitranga. Rehefa manomboka renao mihitsy ny tahotra fanahina nao anatin'ny vavaka ao dia manomboka misy an'izay fanahy zay te hiany fiainanao. Dia tadidio lasa tsy mitoky amin'ny vavaka ntsony ianao fa mandeha amin'ny saina ohatran'ny Elia. Nefa olon'Andriamanitra ihany. Io tsy sidirany hoe manana hafanana sy fo be ho an'Andriamanitra ianao. Tena marina eto amin'ity alitary ity fantsiana hatramin'izay faran'izay bitika indrindra any anatinao ahafahanao misitraka ny fankasitrahan'Andriamanitra. Fahazarana io raha vao tereny tahotra manao vavaka izay ianao dia lasa manery an'Andriamanitra hiasa avy amin'ny fiheveran-tena ho miavaka noho ny sasany. Zany hoe lasa mitondra ny mombanao eo anatrehan'Andriamanitra ianao dia miteny amin'Andriamanitra hoe za tsara. Raha ivavaka io ny Elia tena dia izy tsara satria tsisy efa-tsy izy rery. Mitoky amin'ny asa efa vitany, zany ena vita zay le mahatonga le fasa iny mitoky amin'ny asa efa vita. Vitako aneny nandrava ny teny amin'ny tendrombohitra Karmela fa lasa vitanao amin'izay. Fa adinao fa fahasoavan'Andriamanitra mampiasa anao manomboka lasa raha fanetre tena. Lasa manamary tena amin'ny asa vita sy fanompona. Fa tsy fantoka sy mifototra amin'Andriamanitra ntsony. Tsy le mipitrapitra mampalahelo eo anatrehan'ny tompo fa ilay mivandravandra mampatahotra manery an'Andriamanitra ao anatin'ny fahasarotana atrehany. Vavaka tsy akasitrahan'Andriamanitra satria toe-po tsy nandrasan'Andriamanitra manokatra amin'ny vava hiteny eo anatrehany. Ny 10 dia dingantsika 10 Halleloja. Ozy izy ato dia izy nafanadinafana amin'ny foko. Io le vavaka dia 10 naveriny. Dia izy ndray izy nafanadinafana amin'ny foko. Le teo ihany naveriny. Zany hoe no amafisiny. Nomen'Andriamanitra sansa faharoa Elia amaly tsara fa mbola naveriny ihany le vavaka. Ny valiny eny hoe tsika tsy navelan'Andriamanitra hitoky amin'ny fahatsarantsika izany. Ny zava-tsoa rehetra vitanao sy nampiasain'Andriamanitra anao dia miangavy ianao raha tianao ny hitohy miaraka amin'Andriamanitra sy hita zavatra mihoatra ambonimbony kokoa noho izay fahitanaao hatramin'izay. Miangavy azafatra pitokona ny anatin'ny fonao aza ka hiteny ianao ireare hoe za mbola ampiasain'Andriamanitra. Ohatrohatra ny mampiteraka fifaliana sandoka zany le izy. Zay mahatonga Jesosy miteny aza mifalina rehefa mampiasa anareo mifanahy. Halleloja. Manaiky anareo mifanahy. Elia manana fo an'Andriamanitra mihitsy anie. Marina zany. Mpaminany miavaka izy tena marina zany. Saingy tsy mety amin'Andriamanitra le fomba fijery sy le nataony dia zay natonga an'Andriamanitra nanolo azy. Dia treto Elia eo amin'ny toerany soloan'Andriamanitra. Nefa ohatr'izany ny firetany tao anaty fanompona. Andriamanitra tsy azo vazivaziana. Problème. Nandray koa tsika manana ty toe-po anankiray ity eo fihazakazahany. Teny mifafapo olona zany. Teny mifafapo olona satria te hita sitraka avy amin'olona. Zay le voalaza teo. Tsy amiteny fahendrena mahataona le izy. Tsy amiteny afinaritra ny sofon'ny olona ka apetin'ny olona. Tsisy olona ti andreteny mpantsiny zany reto. Fa raha tsy tsiny ianao tsy hitombo. Io le teny Zomaso Sabotsy hoe dinga ny fitombona sy ny fahalebiazana tsy miafina ao ambadiky ny fisehonao androso amin'ny dingana ampiasan'Andriamanitra anao ampinoana anetsika sy ampiasa ny fanomezam-pahasoavana. Tsy zay le fahalebiazana fa ny dinga amin'ny fahalebiazana dia aseho amin'ny fitombona sy maturité ara-toetra anafanao an'Andriamanitra. Ohatra izy amin'ny fiatrehan'i Jesosy zavatra anankiray manahaka azy ve ianao lehibe ianao zany. Halleluja.
le fomba ijerevan'ny olona, ny olona rehetra zany efa mikondane daholy, iny de olona faran'zay ratsy tsisy fanantenana ntsony. Jesosy rery mbola miteny hoe meursancy izy, meursancy izy. Ianao nefa miteny eritrereto hoe fon'Andriamanitra. Tsika rehetra namono ny zanany daholy, de tsisy tsony ny zanany zany teo. De izy reveo le namono ty indray nataoko zanaka. Mahazo mivery koa ve zany fitiavana zany? Impossible ny azahoantsika ny azakazaky ny afo zany. Aza mierikerika ianao fa efatra. Ny fierikerenao de midika mitaonanao anahaka tsy zavatra tsy tokony ho tahafinao. Raha vao ny olona anankiray tsy ara-panahy de vao vily lalana ampitahany fiainany amin'ny zavatra teo ivelany. Ndaso izara kely zavatra aminao. Mila mifantokontsika amin'i Jesosy eo am-piazakazahana. Satria ao aminy ny anjara voatendrinao. Misy zavatra tsy hainao mihitsy no mikajy an'io raha tsy tena miaraka amin'i Jesosy ianao. Aza atao fotsiny excuse hoe za mila ny anjara voatendriko Andriamanitra de ahoana moa zany mba seho kely hoe. Mila miaraka aminy ianao, mila miombona aminy ianao, mila mamantatra azy ianao, mafantatra ny teniny ianao de omeny anao le donné. Omeny anao le izy. Amen. Ka mifantana mipetraka de zao hoe ianao ve efa niombona tamin'i Jesosy. Fantatro ve taloha ny fanorenana zao tontolo zao de efa tao aminy ianao. Efa tsy natoko voalohany de ny faefatra. Tao aminy. Ary ny Baiboly de milaza fa fonombola sy ny torotolo atao kiboninentsika nefa fatany. Noho izany misy ny prédestination eo am-pelatanan'Andriamanitra fa ianao mametraka an'le izy ho destin anjara voatendry nao ny fetretanao an'le izy efa vita melota ao amin'ny alpha ny oméga anao. Amen. Zava-doza ny fampitahanao ny fiainanao amin'ny hafa. Raha vao manomboka miditra ianao ka miezaka ny ampitaha ny fiainanao amin'ny hafa, za mba te ohatra ny amina de efa tsy izy. Mierika mijery ny hafa eo am-piazakazahana kanefa mafy be ny korsa de mety ahatonga ny tongotra ao i saringotra dia eka rapoka. Ny mpandrava fifantohana sy anroso eo amin'ny fiainana de ny fampitahanao ny fiainanao amin'ny hafa. Zava-doza ny comparaison ny fampitahana ny fiainanao amin'ny hafa. Voalohany mety ho very fifaliana ianao satria ho mamiadana mandevona zotom-po ny fampitahana. Rehefa manomboka mampitahany fiainanao amin'ny hafa ianao de te ohatra azy nefa ny ianao tsara lavitra. Ny fahataraika an'le vokatra tsy midika akory hoe efa any amin'ny topy ianao raha mahita ny hafa mamiratra. Fa mbola mety x3 na x4 no zay hitany masonao ny tian'Andriamanitra hitondrananao fa saingy anao tsy mifantoka de zay no natonga anao voafitaka satria tavela teny ampijerevana ny hafa ianao de rava koa ny satisfaction anao, ny fahafamponao sy ny zotom-ponao eny an-dalana. Mientsika manimba ny fanekenao hiditra sy andray ny fanasana amin'izay zavatra tian'Andriamanitra hidiranao sy hitondrananao ny fampitahana ny fiainanao amin'ny hafa. Eo amin'ny nofo mantsy Satana tsy mahita zavatra hafa ankoatra ny ety ivelany hanambazana anao. Noho izany raha vao tsara panahy ny fanomponao de raraka eny an-dalana ianao satria lany andro ianao hijery zay zavatra asono nofonao fa tsy fantoka amin'ny ara-panahy de zay no mahatonga anao voafandrika, angataka, angalatra, ametsifetsy anao zay zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra be dia be. Manjary variana ianao mijery ny fandrosoan'ny hafa. Lasa voasaringotra ianao eo amin'ny toeran'ny mpanara-maso ny fiainan'olona. De zany mahatonga an'ireny krizina fifosana be dia be ireny. Vokatry ny fampitahana loatra sy ny fandinihana ny hafa nefa ianao anatina korsa tsara. Lasa tsy manam-potoana hifantohana ny amin'ny ianao ianao satria mijery ny hafa loatra. Ary ny problème ao anatin'le izy raha tafiditra ao anatin'ny lalan'ny fifaninanana ara-nofo be. Ao anatin'ny fihazakazahana tsy ny namanao ny faninananao fa ny tenanao ihany. Amen. Lasa maka fitaratra hafa ianao mampitaha fiainanao fotsiny. Aiza le fitaratra hafa au lieu de tokony hamaky tenin'Andriamanitra sy mandray révélation mpandoliana lasa Facebook mibetsaka. Fitaratra amin'ny Facebook, internet, Instagram. Manjary ianao no manontany hoe isa marina moa. Andriamanitra mio fa nanomenao fitaratra ny teniny ko ny tena faharoa toko 7:7.
fa zao tsy manam-potoana makina teny hitarafana ny tena anao nefa le mpamorona anao nahalalana talohany isinao teto ambony tany fa tonga teto ambony tany dia lasa mivily lalina mijery sy mitaratra amin'ny fiainanao any amin'ny fiainan'ny hafa zay tsy fantatrao koa hoe inona ny problemany io koa mbola zavatra hafa ohatran'izy reny fiainanao raha toka tonga taratra hitarafana ny tenin'Andriamanitra velona sy mandehandeha eto ambony tany ianao tompo mino ah fa zay lazainao amiko ah dia ho tafatoetra eo amin'ny fiainako noho izany hifantoko aminao mandrakizay ireto ny olana ao amin'ny olana anankiray tia mampitany fiainany amin'ny hafa voalohany le olona ataonao modely sy anaovanao comparaison amin'ny fiainanao iny dia tsy fantatrao akory a ny ao anatiny fa nivela mamiratra fotsiny hitanao dia anao amin'io efa latsaka ao anaty fialonana faran'izay zokiny nefa le fialonana io a tsy voatery tombony akory fa raha fantatrao ny fiainany dia anao ny alahelo azy fa tsy teo amin'ny toerany fa izy indray nitsiriritry anao satria miadany anao hitanareo ataony devoly fotsiny dia mialina satria nahoana izy koa misolosola akanjo isan'andro azonareo fipetraka le izy ngamba ny problemako ngamba ny teo amin'ny fiainana zatra n'le hoe tsy misolo mihitsiny ary tsy dia mieritreritrarana fa dia zao matetika le eo ihany lefa mahazatra reny foana ny dolirina tsy midika koa re tsy misy le izy fa le izy fahazarana dia misy akanjo manazatra anao bebe kokoa misy zany raha armoire akanjo anankiray tsy nanaovanao nandritra ny roa taona dia na zao misy an'izany fa le mahazatra anao ihany ny anaovanao tsy marina zany noho izany azafatra le ty zavatra ty velany kipitsopitsony tsisy dikany ny tia ny devoly isariana ny sainao za re tena nomena an'izao fahatsapany zao ao anatiko a fa tiako zaraina aminareo tsisy ambony no fahasoavan'Andriamanitra betsaka mmpanakarena sy mpanamboly eto amboniny ty tany ty ny consulte a ny antony dia tsotra mila an'Andriamanitra daholo kery zalahy anana ny fahefana anana ny vola raha ohatra ka ny poids misy eto ambony tany ohatra nitsitsina kely natreny ianao fa rehefa marary izy tsy vita volana intsony fa mitady ny Jesosy anao ary aiza ny tanan'i Jesosy any bekiloty any amin'ny bekiloty tsy manana afa-tsy akanjo roa misy zavatra tiako hiditra anatin'ny sainao rehefa mifantoka amin'ny ara-panahy ianao tsy laha ny andro a mijijy eto tany ampitany fiainanao amin'ny olona zany fa fantoka kokoa amin'Andriamanitra satria zao ny olona mety manana 8 milliards andanina any andafy anolona amin'ny masony simba fa tsy vitany fa tsy ahita vola akory izy ny amin'izany na mety hoe ananany zany dia OPN fa mety tsy verina amin'ny laoniny zay zavatra simba eo amin'ny fiainany fianao no mena fahasoavana afaka pahiratra an'izany tsy marety ianao no mena fahasoavana afaka hikasika homamiadana ianao no mena fahasoavana afaka hikasika ny fiainan'ny olona tsy noho ianao fa noho Jesosy ao anatinao mifakahita amin'ny Jesosy ianao rehefa manendry tena rehefa miaina amin'ny fahalemem-panahy rehefa mamelanja amin'ny fahamatsinana rehefa misotra amin'ny fahamarinana mety tsy hitovy amin'ny fiainan'ny olona amin'ny fiainanao misafidiana hiaina tsy hitovy amin'ny fiainan'ny olona maninona ny entitra be le teny entitra le izy fa tsy masika raha lavinao le izy dia masika be zay ndray pastera fa masika hiakatra izy io hiakatra izy io miainao tsara ve nareo zay le attitude zay nanaovan'Andriamanitra tsy tovizako amin'ny hafa rehefa mitory tena hoe dohatrizay foana tonga avandray rapitsy foatr'izay ihany sa tsy afaka novany tena koa amin'izay zavatra hitona fana misy fotoana tena mitsotra aminareo eo ampitoriana tena reko mihitsy hoe tsy avy any amiko le izy manomboka iainako amin'izay misy zavatra afantarako anazy hoe efa ny avo indrindra zany manomboka amin'ny teny zany satria reko mihitsy hoe tsy voakontrôleko tsony hovavako miteny zavatra tena ohatry ny entitra zay mila meno tsara amin'ny fanahy ianao fa zao te ho sary-piaro amin'ny zanany Andriamanitra dia fanahy zay mivavaka amin'Andriamanitra dia mivavaka amin'ny fanahy mifakahita ara-panahy amin'Andriamanitra no zany ny olona ara-panahy tsy voakejany zavatra hita maso fiainana ety ivelany zany tsy laha ny andro ampitahanao ny sasany manana an'izao dia anao koa te hanana dia nanana dia mitsiritra amin'izay anao fa manina ary izy miavaka izy tena tahian'Andriamanitra be ny fitahian'Andriamanitra tsy zavatra ety ivelany hita maso tsy konty any amin'ny banky tsy trano be dia be ananana fa ny fitahian'Andriamanitra dia ny fiasan'ny fahasoavan'Andriamanitra mampisy fiantraikany fisianao amin'ny hafa fa tsy aneo ny fihavanao amin'ny hafa ety ivelany fotsiny teo nanomboka nandohalika sady nitomany
jesosy a ny zavatra iriko eto ambony tany tena misy fotoana ny teneny zany andriamanitra tsy mampanenina raha zao zao ny teneninao hoe alaina dolidolo ny zavatra etretreta tsy problemako za tsy matahotra mitenen zany eto amin'ny alitara fa zao fotsiny ampitomboly efa soavana atao anatiko zany tiako za le ampiasainao ianao le miombona amiko mahazo aina mihitsy a rehefa tsy very ny fifalianao fri ianao eo ampanimpona fri ianao mihitsy ho lafaka ianao fa raha ianao mbola isaky mijery ny fiainana ty hoe ao ny azahoako ohatran'iny tena anao 4 taona ianao eo amin'io seza io fa tsisy teniny raisinao zany nanankiray ary le izy any eto any eto tsy resaka hoe vazovazy ny zavatra atao eto hoe fiainam-panahtsangana ny eto rehefa ianao nakasitrahan'andriamanitra na mifahavalinao raha-pihavaniny aminy misy olona kahietra be any ambadika any na mamofy akotra azy fa tsy afaky ny tsy anomenao zany izy ianao tsy manokatra ny vavanao hoe mangataka satria manala baraka an'andriamanitra zany ny fangatahana dia fanahy mitaonanao avy ao amin'ny nofo ane avy any amin'ny olona ny filanao ary zay ny mahatonga anahy tsy mbola nisy olona tato amin'ny asa fanompona ka nirahako angataka an'izany izy satria tsy torianato zany sako miteny an'izany eto tsy angano ny tana zay na tompanovoko an'izany dia tonga dia tany teneny hoe zany raha pastera angataka halleloia fa le izy mila fo le izy mila fo mila resy lahatra ianao famarinan'le teny hoe za miteny zany andriamanitra za mila ho isan'ny olona ianao mihitsy mila mametraka hoe ny andriamanitra ao andriamanitra mpamorona andriamanitra mpanome andriamanitra tsy maharetiaka an'andriamanitra tsy alova hoe raha anam-potoana hipetraka ho isan'ny olona andray sy angataka satria man'andriamanitra goavana ho mpizara amin'izay tsy ambopo zany tsy ambopo ny hitondra an'izany fa fatakarina amin'ny fahalehibiazan'andriamanitra ianao ny voatamy ohatrany ny olona rehetra hitanareo ao ny fitahiany Jehova no mampanankarena ndika zany tsy arena ny fitahina fa le mampanankarena fantatrareo ny atao hoe arena dia ny fanananao zavatra ilay ny hafa halleloia ny fitadiavana ianao ny faiblesse dia hoe malemy le olona rehefa zavatra tsy vitany fianao mavita azy zany no mahatonga antsika tsy mitady nininany amin'ny olona fa mekoako tongotr'andriamanitra satria tsisy mahavita tsy vitan'andriamanitra halleloia ka rehefa fandray amin'le topy ianao tompony zavatra rehetra mahavita ny zavatra rehetra dia tsy maintsy rehefa mijoro tsara ianao ka fenao anatinao ny fahasoavana dia maharenao hoe sampo anaranga amin'ny fahasoavan'andriamanitra dia misy miteny anao tsy misy an'izao ny fahabangana rehetra hoe n'andriamanitra mameno azy manomboka mifankahita amin'andriamanitra dia rehefa mifankahita amin'andriamanitra ianao dia manomboka miseho amin'ny fiainanao andriamanitra fa andriamanitra tsy miseho amin'ny fiainanao zany na Elia azy ianao rehefa manomboka miany ainao zay izy Jesosy zay miany ainy ny avery azy andriamanitra zany tsy tiany mihitsy ho fanahinao ho fiainanao io fa rehefa eo an-tanana antananao iny ane tsira fotsiny no apetrako izao ny rehetra ny fiainako eo apelatananao anao koa fananany doria teakama ho an'andriamanitra ny fahasarotana sy olona goavana tsy fantatrao eo amin'ny fiainana dia lalana anehoan'andriamanitra ny dingana goavana amin'ny fahaiza-manaony rehefa mentoraka aminy ianao mengavy ianao aza mampitaha ny fiainanao amin'ny fiainanao amin'ny afo zany manombo makafy izay toerana misy ianao sy hitondran'andriamanitra anao androany ny tena fahasambaranao antsika dia izao tsy izao tontolo izao fa isika miaina misitraka amin'ny fahasoavany averiko indray fa ny soa mihoatra no zavatra rehetra dia ianao mifankahita amin'ny fahasoavany teny pastero maly hoe
misy zavatra fiainana mandrakizay ho anatinao ndresaka izy hoe fiainana mandrakizay mahazo aina misy toe-mpanaraka an'Andriamanitra voka dia zay vao tena miseho le fahaiza manao n'Andriamanitra misambotra manatanteraka zavatra mihoatra noho ny fahatakarako sy ny fahalalako sy ny fahendreko ary ny finoko ahoana marimarina ary ny fandraisan'izany a misy teny Jesosy hoe manambara amin'izany jaona toko 20 ny andiny 720 hozy Jesosy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa raha tsy latsaka amin'ny tany ny voambarika maty dia mitoetra foana izy fa raha maty kosa izy dia avokatra be. Inona ny dikany tiany ho tenenina? Voambary latsaka amin'ny tany fa raha tsy mando eto tsisy rivotra tsisy amandona dia tsy lo le akora manafina an'le vo ao anaty dia tsy mivoaka sy mitsimboka le vo ao anaty mitondra fiainana mamoaka vary vaovao. Tatao tsara ny tanan'izay miaigna. Hitanareo ny fahafahany fiainana mandrakizay mivoaka sy mitsimboka maneho n'le vokatra mihoatra no le fa misy androany eo amin'ny fiainanao dia ny fanekenao ho maty amin'ny tena, maty eo amin'ny nofo. Efa manomboka tsapanao hoe miorakoraka mihitsy ianao amin'ny succès-ny hafa, tsy eo amin'ny nofo tsony ianao zany. Rehefa hitanao hoe misy olona sitrana sy mandray zavatra avy amin'Andriamanitra dia faly ianao. Noarina ohatra ny vo iray isika mitondra fiainana fa mila potika siresy arava aloha ny ivelany vao mivoaka ny vo ao anaty mitsimoka. Ilaina ny rivotra, ilaina ny rano, ilaina ny amandona, misy condition takiny vao mety le izy. Zay ny mahatsara ny brisement. Verina kely tsika. Brisement aminona le ambo-po ratsy, aminona ny vision ratsy, aminona ny fifatohana eo amin'ny nofo, aminona ny zavatra rehetrarehetra. Misy tona zany anao tsy tokony le karazan'olo reny vao misy manoko tonga dia ay satria tsy velona eo amin'ny nofo tsony ianao. Zay ny proof fa hivoaka le ao anatiny amin'izay, le ao anatiny hivoaka fa tsy afaka tena misetrasetra le fiainana ao anaty amoaka le ravo maitso raha tsy rava aloha le ivelany. Ka misy fiainana vaovao tian'Andriamanitra tompoko fa tsy mety top le izy, efa ao le izy fa ny condition iainanao tsy mifanandrify amin'le zavatra andrasan'le fiainana. Zay le fanoharina tiany Jesosy. Lalina le izy fa tsy dalina le izy. Halleluja. Dia iny le antony le dia zao ianao rakaraky ny maha eo anao dia zao fotsiny mijinja fotsiny ianao na mafoloa na belova rehefa condition rehefa tsy eo dia apetrao eto ny vary apetrao eo. Fa amin'ny herintaonanao mbola hitsipona n'iny ihany. Ny anarany tsy vary mitsimoka fa loto tokony ho fafana miaraka amin'ilay fiainanao anatiny misy fotoana endrasana n'iny tsy maintsy hitsimoka fa maninona raha manaiky ho entin'Andriamanitra any amin'le toerana sy le condition ahafahan'le brisement tena mety tsara. Satria rehefa tsy ianao ny anaiky dia tsy maintsy Andriamanitra niditra tsehatra satria te hamoaka anao Andriamanitra. Rehefa tonga ny fotoana eo antsika amin'i Jesosy tsy teny izy hoe fa maninona ianao tsy nanahaka an'le olona tianao iny dia manandroso ohatr'izay. Zay mihitsy tsy mampahomby ianao fa nasioko anao ny tokony atao fa ianao ny tsy natateraka tsy izay nataon'Andriamanitra. Fa Jesosy hoe efa nandevy ianao sy nifantoka tsara tamin'izay nilako anao, natoky tsara avy ianao tamin'ireo zavatra rehetra nambarany teny momba anao sy nantsiny ianao mba ho any amin'le lalana tsara sy le sitrapo mendrika tokony ho ale. Tadidio ny sampinao tsy voatery hoe koaketsy amin'ny vato be tsy tahotra olombelona mihoatra no fatahorana an'Andriamanitra. Za zao raha matahotra vivianina mihoatra no fatahorako an' Jesosy ka zay teny no rako nefa fantatra hoe tsy mety dia miaraka dininy zay. Ary Andriamanitra tsy tiany aminy fa za no anontaniana satria zany Mesie. No zany amin'ny fotoana tokony hijoroako natrehan'io raha matoa io dia tsisy niny natahorako fa libra satria fantatro ny fahefanany men'Andriamanitra. Tsy midika hoe tsy fitiavana zany na fanambaraka azy na fanaovana tsinitsinina azy fa zany no fahamarinana. Ao an-trano raha misy fitiavana fantany hoe tsy feno dia afaka miteny izy ohatran'ny manky fa izy kosa aloha rehefa be loatra indray dia ohatran'ny manky lahy. Ao ve tsika? Halleluja. Misy fotoana tsy maintsy misy hijoroana fa tsy hoe akory sody-drapo foana. Tadidio ny lehilahy rehetra zay tonga eto. Za kosa aloha miteny ny volonté-n'Andriamanitra ny lara-pamehana. Andriamanitra tsy mibedy any Sara nefa Sara ny tompo-kevitra na milalan'ny Abrahama fa tsy maintsy Abrahama ny tenin'Andriamanitra. Ka ny lehilahy bedy foana satria ny lany lohan'ny vavy taka Kristy lohan'ny fiangonana. Rapitso zany no hitatsika eto.
rahapahay mo fanambinan-tsorapitso amen haletsy hoe ary hitany zareo ihany osy paster tsy mitiava mafeo an'andriamanitra halleloia efa nataoko ao aminao izy jesosy ny zavatra rehetra tonga anao a afaka aneo ny voninahitra amen taminao teraka no efa teo fa tsisy olona teo reo heverinao fa tokony atahoranao akoatra anahako reo mba etrereto zany zavatra teneniko zany mandrapodinao aty amiko ny manodidina anao tonga impose ny sitrapony fotsiny fa mba eno ny sitrapoko ny eno ahako fa raha mieno ahy ianao a anaja ny olona manodidina anao itiany olona manodidina anao fa tsy natao anaraka ny sitrapon'ny olona satria mampanjaka ny sitrapoko eo amin'ny olona mazava zany teny zany mety hoe fofony anaova koa satria raha toko lavabe ry seminaire ray manomana anao manokana aho izy jesosy tsy misy idirany amin'ny hafa fo mitanjona zay namoronako anao hatrany amboaka tsy eto atany ntanteraka no namolavolako an'io zavatra io fefa fony anao mbola tsy nitororonona tao akibon'ny eny tsy nateraka hitady voly ianao hoantitra mpanjato be sy teraka be dehibe eto atany fa ampisy fiatraikany fisiko eo ny tontolo misy anao ka afahan'ny hafa mifakahita amiko amin'ny alalanao ny olona rehefa amin'ny anjara voatendry dia atonga ny hafa hiteny hoe tenao aminao tokoa Andriamanitra alleluia mandehana amin'ny hazakazakao aoka hitoetra foana ho mpampifaly an'Andriamanitra na tsy mety amin'ny olona aza ny zavatra zarainao tsy mampaninona fa zay mety amiko ihany zarao fa matoa voateny le izy a ilaindrehetra aza vela ny olona hijery olona fa sary io ny masom-panahin'ny olona ahita an'Andriamanitra alleluia avelao zay filazan'ny olona rehetra tsy voatery ampandroso alleluia tsy ny hevitry ny olona no ilaina fa ny feon'Andriamanitra eny am-pandehanana misy olona mpanatsatsy fotsiny ianao ve tena ho an'izany ianao fa zao rehefa tafavoaka ianao hay so ihany ianao fa nanao an'izany ny olombelona ohatr'izay foana efa ela ikelikely ihany na fa ho de misy siècle ary zao mba niainandrodolo amen de fa mba manomboka mahita izy ny fataon'ny olona satria mahazo ataky be dehibe koa de manomboka misy fotoana tsy maintsy ianao an'Andriamanitra ianao ao anatin'ny feo arivo misy pour et contre no zany tsy maintsy isy foana ny anina ianao tsy natao iaino tsy hoe mafisofina be tsy iaino ilaina feon'olona ianonao fa tsy ny kritika rehetra koa tsy voatery ho ratsy daholy zay ny mahatonga ny olona manatsaina fa rehefa ny ambopo zay no midomina be zamahay ny olona be dehibe ny olona mifanina tamiko manampaizana fa midona amin'ny taloha daholo azonareo ve ny tiako tenenina rehefa ianao tsy mijoro ao amin'izay zavatra ilan'Andriamanitra anao dia tsy azo antoka fahatongavanao lavitra zany miangavy ianao a misy teny eto tsy voatery ampifaly ianao fa petiny fiainanao ary io teny io anovanao sy ampijoro anao any amin'ny lalan'ny fahamarinana teny sady atonga an'Andriamanitra apakatra anao ny fotoana iverenana no apakatra amin'ny fiainanao koa eto ambonin'ny tany mombanao rehetra eo an-tanany mitsangana ary ome voninahitra izy saotranao zay raiko amin'ny anaran'i Jesosy makasitraka sy mame voninahitra anao ny amin'izany teny fiainana zany teny pahitsiana teny mpantsiana teny feny voninahitra teny feny fahatsarana avy aminao mampianarana isan'andro ekoaka naiky ny fiandriananao fa fitiavana ianao tena tianay ianao Jesosy aza ny fitiavana zany tsy fitiavana mikondane anay fa fitiavana manome anay fahafampo ahafahanay mandroso tsara miaraka aminao satria fitiavana mihevitra amin'ny famindram-po melohan'ny fotoana iodinanay azy manana ny mihoatra eo amin'ny fiainana mandrakizay miaraka aminao saotra tompo fa tsy mahatsiary teny zay hoe zioga manao ny sitraponao fa manahitra anay fotsiny ianao hevitra ny fisinao eo amin'ny lalam-piainanay sy ny fomba hanao anay aoka ndrehetra tonga eto androany maraina ahatsapa ny alehibean'izany fitiavana zany izotra sy andeha ao anatin'izany fitiavana zany tsy atsiary tena horerina raraka fa manana ny fomba anao sy ny fanoananao mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta sotra tompony amin'ny fitiavanao fa ndrehetra tonga eto androany mino ah fa Andriamanitra namonjy ny fanahiny ianao namonjy ny aina ianao ary mamonjy ny tenany ihany koa ianao mandehana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta fa ny tompo-pombanao ny tompo miaraka aminao ny tompo hanoana anao ny tompo tsy hamelana ho raraka zany ny tompo eo amin'ny fiainanao mandrakariva
naiza naiza aleanao ninina tianao manoatra anao mimpandresy anao miaraka aminy aza matahotra fa ao anatin'io fihazakazahany io ho azonao le loka tsara indrindra tsisy anjaran'ny afo zany ka hoe ny tananao ary tsisy anjaranao ka hoe ny tanan'ny afo zany fa ny anjaranao dia homen'andriamanitra anao ihany ozy izy ny tenin'andriamanitra tsy misy maharombaka zany amin'ny tanako mitoera ao an-tanan'andriamanitra mba tonga anao tsisy harombaka mandrakizay mitoera mifaatokiran'andriamanitra mba tonga anao tsy ho raraka mandrakizay raha nanoty ianao tononoko amin'ny anaran'i jesosy androany maraina matoa isa mivelona trapamonjena misy famindram-po vonona eto isakiny maraina mandiana depara vaovao indray vo velany elikao amin'ny anaran'i jesosy mahita anao a sy ny fijoronao ao amin'ny sitrapon'andriamanitra trany ary mitsodrano anao aomby amin'ny lafi-piainanao ray manontolo aomby eo amin'ny fiainam-panahinao aomby eo amin'ny ainao aomby eo amin'ny nofonao aomby amin'izay zavatra rehetra ataonao any ampiasana izy cellule de prière ary no ny fijoronao izy teniteny le sefy hoe hoay ianao tena mivavaka tena isaka vory ianao tenareo zay le hoe aza mifon'olona zay le vory de vaviana tonga de manafy toka daholo misotro toka satria tonga ianao dikan'izay fantatra andrareo fa ny présence anao fotsiny tonga de mampitsokatoka misy raha laha zay nisy fotoana izy mbola voagejany sy sigara de voaviany avao nijoro ohatran'izao tonga de saika may hatramin'le satria nahoana tratra le izy aloha iny zany lafy tsara an'iny dikan'izay mijoro ianao zany matoa ny olona na tsy mitory aza de mahafantatra nytafatany eny hoe tsy mety io fa ataony fa zao aloha tsy matahotra olombelona mba ahafahanao délivrer tsy ny fijoroko no tonga anao anitsy ny tenanao fa zay lazain'andriamanitra aminao satria raha vao fijoroko fotsiny iny paster rehefa tsy zany paster ifoka be mihitsy ianao dikany fa atovy miovy zay fomba fijery zay hoe eo foana andriamanitra maso toerana vetivety a no finarititsika ho an'ny tompo de hitsodrano a alleluia fotoanatsika rapitso a fotoam-panambinana sy fitahim-panahy razadino fotoanatsika amin'ny zoma ho avy zao fotoana spesial ho amin'ny fanotronan'andriamanitra indray a irahantsika mianakavy kely eo amin'ny tranompokon'olona analakely mariana fany zoma sabotsy ho avy zao dia tsy misy ao amin'ny tranompokon'olona analakely ny fotoam-pandraisana fa manaraka mivantany tsika mianakavy amin'ny hvkl-mission events ny fandraisana ao amin'ny fb zay mahazatra atsika ihany amen amroy zany a ny fotoana amin'ny sabotsy ariva misy fandraisana mivantana ao amin'ny hvkl-mission events amroy hoe amroy fa tsy amroa merci pasteur amin'ny précision ia amroy inona moa zany tambazotra amin'ny tambazotra atsika mianakavy ny rohy hvkl-mission manomboka amin'ny 10 ora ariva io fotoana io arivariva ataontsika amin'ny 10 sasany fa ataovy azo antoko amin'ny 10 ianao a de efa manomboka mamelona miandriandry ny fisehony zavatra fa misy zavatra manokana homanin'andriamanitra ho anao a ao anatin'izany fotoana izany tsy tapaka mihitsy zany ny fotoana atsika mety analakely tsy misy fa ny any amin'ny tambazotra amin'ny sabotsy zao io ho avy zao a ihany de samia hotain'andriamanitra tsika de jareo masona akaikinao de tena hitanao amin'izay fa mila centre tsika hoe mandra-pahoviny tsika hoe a no abrahama mandehandeha fa ho avy ny fotoana hoe a tsy maintsy hitoetra anday amin'izay ianao isorana moa andriamanitra fa efa manomboka mandeha daholo fikarakarana ny komity sy ny karazana isorana ihany koa tonton marka sy tatiana noa amin'ny fikarakarana ny taratasy alleloia ny ekipa rehetra ihany koa zay mpanoana ao anatin'izany a ho voninahitr'andriamanitra ndaontsika itetanina mafy be ho an' jesosy alleloia misy ihany koa ny numéro de compte mipetraka any ho an'ny centre manokana maria nefa efa misy manomboka manao ny rehetrarehetra ary isoranan'andriamanitra zany ho avy moa fotoana tena vokatsika amin'ny écran kely mihitsy ny hoe zao ny zavatra rehetra misy momba ny centre mba ahafahantsirairay avy mijay satria mariana fa tena mangarahara ny fitantarana ny centre sy ny vola momba n'izany rehetrarehetra zany amin'ny fananganana ary de ho aseho a oetr' zao le izy afaka manao visite daholo ny rehetra hoe ay zao ny ao de anao mahafantatra de mandefa n'le izy zavatra mbola ho atao moa tsy kely fa ngezangeza ihany a fa zao ianao goavana fa tsy kely a ary manin'andriamanitra mitaha amin'ny lafi-piainanao ray manontolo tsy resa-bola amin'ny fiainam-panompona fa alao koa aloha tsy manao fanatitra ninninona rehetra ka tsy ova mazava angamba aloha io ndray paster mitsanganaka alleloia lao tsika tena miova tsara sa tsy zany amin'izay fanatitra kasitranona ataontsika io anatrehan'andriamanitra satria fiainam-panahinao aloha vo ny zavatra rehetra
hitanareo ny Jehovah ka iareo mpamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka menareo fiadarana amin'ny anarandray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen. Zareo fahasoavan'Andriamanitra amin'ny maty izao fahasoavan'Andriamanitra amin'ny maty izao anareo amen. Asa mbola misy mietsika aloha misy zavatra sain'Andriamanitra toko kely fotsiny satria amin'ny olona akaikinao dia teneno izy zao tadidio hoe tian'Andriamanitra ianao Jesosy hoe tena nanao ny ainy tsy ho zavatra mba hamonjenanao aza manamelo tena fenao io hoe sarobidy noho ny ainy mba fantatro ny fidianana ianao hoe tsy vola makarena fa ny rano sarobidy noho izany hoe jereo masony dia teneny ataovy ohatra somary mipitrapitra kely ataovy azo antoka hoe ataovy azo antoka fa fananan'Andriamanitra ianao ao an-trano amin'ny asa mandraharaha amin'izay zavatra rehetra ataonao fananan'Andriamanitra ianao dia teneny izy ianao io hoe hitsenan Jesosy ary fakahiditsika rehefa haneno trompeta. Haleluya! Veloma tompoko.